Coucou daholo tsika rehetra. Ny vidéo tsika androany dia atokantsika manokana mihitsy amin'ny teniteny kely izay somary mampalahelo nefa hitantsika eo amin'ny fiarahamonina malagasy dia ny teny hoe tsindry valavo, tsindry hazo lena, hery famiretana, tia kely sy ny sisa. Teny mampalahelo be zany nefa matombo eo amin'ny voambolana antsika dia hoe zava-misy amin'ny fiarahamonina antsika malagasy. Miseho amin'ny endriny maro ireo tsindry valavo ireo, miseho amin'ny endriny maro ireo hery famiretana ireo ary indraindray ny olona mampiasa anazy dia tsy tonga saina mihitsy. Na izy sasainao zao dia mampiasa anazy indraindray nefa tsy tonga saina fa rehefa tena mandinika ianao dia zay vao hoe way ay za koa manao an'izany. Inao moa ny atao hoe tsindry valavo, ny atao tsindry valavo dia hoe ny olona efa somary osaosa kokoa noho isika no mbola poretitsika. Ny olona efa ambanimbany kokoa noho tsika ireo no mbola tsindritsika. Zany hoe ny olona mpanao an'ireo tsindry valavo ireo dia olona azo lazaina hoe olona tena hoe anisan'ny olona osa ihany koa, satria tsy masaha mifanandrina amin'ny olona mitovy hery aminy fa ny olona ambanimbany kokoa noho izy, ny olona somary faible kokoa noho izy, iny no sainy ampisehoana ny heriny. Dia hoe inona daholo ary ny endrika isehoany ireo tsindry valavo ireo. Ny ohatra vitsivitsy ny raisiko dia zao. Rehefa miantsena tsika matetika, ohatra hoe tonga any an-tsena any amin'ny supermarché dia tsisy adivarotra fa izay vidin'ny zavatra eo dia alohantsika. Tsisy resaka vidy voatabia anao nataon'olona hoe 5,000 raha ny kilao dia alohanao tsotra zao. Dia nefa tsika rehefa tonga any amin'ny mpivarotra any an-tsena, le tantsaha efa nandeha tongotra adiny 5, le tantsaha efa nisahirana anatin'ny 5 volana namboly amidiny 500 ny azy nefa dia mbola sahitsika foana ny miady varotra hoe mba atao 700 ke azafady ary mbola sahitsika foana ny mampifilafila. Ny ohatra faharoa maiko anareo koa dia le hoe vinantso sy rafozana io mahitana tantara foana. Ohatra hoe rafozam-bavy anankiray somary sarotondrotiny. Dia io rafozana io manana vinantovavy anankiroa. Dia le vinantovavy iray olona zanak'olona manan-katao, olona any andrenivohitra, manam-pahaizana nefa tsy dia malalalala fomba izay. Dia ny vinantovavy anankiray olona zanak'atany ambanivohitra, olona nampianarina malala fomba, olona nampianarina mandefitra, olona. Dia le rafozam-bavy rehefa tonga any amin'ilay vinantovavy anankiray tandrenivohitra sy ny sisa dia mipiripirina, tsy mba samy baikobaiko, tsy samy teniteny fa mandefindefitra kely ery. Fa kosa rehefa tonga any amin'ilay ray efa endry sady efa mendrikaja, andray izy mbola mampiasa ny heriny. Andray izy mbola mibaikobaiko be mba sasao ty lamako ty mahery ty vary ty, tsy zakako, misy vary ty vary ty, tsy mba manao raha tsara ianao sy sisa. Zany hoe karazana hery famiretana ray koa izay, karazana tsindry valavo ray koa izay ary tena mampalahelo be ary zavatra misy zany zava-misy amin'ny fiarahamonina antsika malagasy ary zavatra hita matetika be mihitsy ny zavatra zany. Hoe nefa osa foana, mbola iny foana no priatina, mbola iny foana no stomina hidina ambanimbany kokoa. Fa ny olona efa manana reny no ajaina, ny olona efa manana reny no teraina. Zay ny nahatonga an'ilay hoe tainalika ny avy any ny totofa. Dia misy koa raha tsika indraindray mandeha amin'ny restaurant efa lafo vidy be reny dia efa mividy sakafo efa lafo sy ny sisa dia mbola antsika no milingilinga manome pourboire. Tsy misalasala mihitsy tsika manome 1,000 atao pourboire amin'ireny olona ireny. Nefa andraso angetsika ho ary amin'ilay gargotte kely ery na 20 raha tsy foitsika akory mba atao pourboire. Na efa hoe mbola tsisy famerim-bola fa mitady madinika mbola vitantsika mihitsy ny miandra an'ilay madinika iveriny eo. Endrika farany mihoatra ny raisiko amin'ny resaka tsindry valavo sy ny tsindry hazo lena dia ny resaka hoe fanambadiana. Anatin'ny fanambadiana koa dia matetika hitantsika an'io na io indraindray lehilahy na io indraindray vehivavy dia misy foana io. Matetika ny ray izay efa somary mandefitra, ny ray izay efa mahatsapa tena horesy dia mbola iny foana no ampiara ny ray ny heritsetrany, heritsandriny ary ny hery famiretana ataony.
mampalahelo zavatra satria zao ny zavatra asehontsika ao tokantranontsika androany ny zavatra asehontsika ny sanatsika androany dia mety iverina koa amin'ny tokantrano ny zanatsika any aoriana. Asa nahitanareo ny zavatra misy dia mazana hoe lasa manao copier-coller ny ray aman-dreny ny zanaka. Zavatra modely isika no imazindreo zazy ireo ka izay ataontsika ihany no averiny amin'ny taranany any aoriana. Raha mandaroka vady tsika dia aza taitra hoe zanatsika andaroka ny vadiny koa any aoriana. Dia aza gaga hoe zanatsika vady anaiky an'izay koa any aoriana efa namberomeroko foana zay fa aleo ajanontsika amin'izay aloha ny resaka androany dia zao fotoana amin'ny confinement dia mba samy tonga saina samy manao izay soan'ny mpiarabelona aminy samy mba mifanampy fotoana zao ifanampiana fotoana zao iverenan'ny malagasy amin'ny hoe malagasy mirahina malagasy mihavana ray malagasy mifankatia fa oka zay ny malagasy mpanao tsindry falava oka zay ny malagasy mpanao hery famiretana oka zay ny malagasy mpamosavy malemy oka zay ny malagasy tia kely. Itsika tsy mpanjanaka fa itsika mpiray tandrazana ka zay toetra rehetra na velan'ny mpanjanaka zay toetra rehetra nampianarin'ny mpanjanaka atsika dia aleo any fa midy zao ny firenentsika isika samy malagasy rery zao ny na isika samy teratany malagasy rery zao ao dia fotoana zao iverenatsika amin'ny maha-malagasy atsika zay fa mirary soatsika rehetra ndray dia milainareo samy tahin'Andriamanitra dia bon confinement dia manaraka indray veloma.